manoloana ny fiparitaky ny horonan-tsary izay feno fanasoketana ny tenako indrindrandrindra ny tafika malagasy izay niparitaka eo anivon'ny tambazotra serasera Facebook dia mitondra zao fanazavana zao ny tenako. Ny horonan-tsary izay voizina dia horonan-tsary efa tamin'ny taona 2024 nandritra ny opération fahalemana izay nandraisan'ny tenanay anjara ary izay tsipiko fa tsy misy fandraisany mihitsy amin'ny toe-javatra mitranga amin'izao taona 2024 izay iainantsika izao. Taorian'ny fanovandravitra izay napetraka ny masoana ary tena fierté ho anay eto anivon'ny tafika malagasy dia efa betsaka ireo fampitaovana ary sorana manokana an'Andriamatoa filoham-pirenena malagasy sy Andriamatoa generaly ministry ny fiarovam-pirenena amin'izany fampitaovana anay izany eo amin'ny fanatanterahana ny asanay.